Ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Fahafatesana ankalazana an'Andriamanitra. Fahafatesana ankalazana an'Andriamanitra. Izany no asongadiny mofinainantsika anio atao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 2:20 ny 5:50 hatramin'ny 7:20. Vakintsika aloha amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanak' Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fa tia anao aho. Dia hoy izy taminy: fa ano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fanondrony: Simona zanak' Jaona, moa tia ava ianao? Dia hoy izy taminy: eny Tompoko, ianao mahalala fa tia anao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: Simona zanak' Jaona, moa tia ava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tia ava ianao. Ka hoy izy taminy: Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tia anao aho. Hoy Jesosy taminy: fa ano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha amin'izay tia anao, fa rehefa antitra kosa ianao dia haninditra ny tananao ary olo-kafa no anikina anao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy anambara ny fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy: manara ahy. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fahafatesana ankalazana an'Andriamanitra. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy eo am-pamarapaharanana ny fiainany teto an-tany, dia nisy ny dinika ny fanaovany tamin'ny apôstôly Petera sy tamin'ny apôstôly rehetra, dinika famindrany raharaha, fampitanany raharaha fa tsy maintsy handeha Jesosy ary i Petera sy ny namany no andimby azy. Eo anatin'izany no ahitantsika ny fomba nandraisana an'i Petera indray ho apôstôly marina rehefa avy nandany Tompo. Intelo, fantatsika izany, efa avy niala tamin'ny Tompo tao anatin'ny fotoana mafy, dia indro no raisin'ny Tompo tambony-nahatra indray Petera tamin'ny tamin'ny lay toky mpitiavana, fanamafisam-piara-miasa, ka dia novalian'i Petera intelo ny tokom-pitiavana tamin'ny Tompo. Eo anatrehan'izany anefa dia ambaran'i Jesosy mialoha sahady fa hiatrika fahafatesana ankalazana an'Andriamanitra i Petera. Izany no lazainy eo amin'ny 7:20 manao hoe: izany no lazainy anambara ny fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra. Ny dikateny manakaiky ny fototra kokoa, manakaiky ny teny fototra kokoa dia hoe izany no lazain'i Petera, momba ny fahafatesan'i Petera ankalazany an'Andriamanitra. Ilay fanambarana eo amin'ny 9:20 ny amin'ny hoe tanora dia entina ilazana fa rehefa mbola tsy mitoetra tsara, rehefa mbola mahaleo tena, rehefa mbola matanjaka ka manao izay tiana atao. Fa ilay teny hoe antitra kosa dia entina ilazana fahamatorana,
ara-panahy amin'ny fanarahan-diny tompo ka tsy manana safidy intsony ny amin'ny hiafaran'ny fiainany. Tsy maintsy izay nanoloran'ny tenany no andray azy amin'ny hoaviny rehetra. Rehefa antitra ianao dia anikina ny tananao ka olo-kafa no hitondranao amin'izay tsy tianao. Izany no endriky ny fahafatesana izay ambara eto, toa milaza fa izay anaradian'ny tompo, izay mpianatry ny tompo dia tsy maintsy miaritra, tsy maintsy mizaka fijaliana tahaka izay efa nahazon'ny tompo rahateo ary ho faty amin'ny fijaliana ihany koa azy. Rehavako malala ao amin'ny tompo, izany no lazaina nanambara ny fomba ny fahafatesana izay ankalazana an'Andriamanitra. I Jaona irery no manambara izany amin'ny filazany tsara efatra ary manambara intelo. Ny roa voalohany dia nilazana an Jesoa ilay fahafatesana ankalazana an'Andriamanitra. Fa eto kosa ny fahatelo dia entina ilazana ny Petera. Toa milaza zany fa raha vonina ho mpianatry Jesoa marina i Petera dia ny fahafatesan'izy Jesoa koa no alainy tahaka, ny fahafatesan'izy Jesoa no arahany. Ary izany indrindra no mahatonga an'i Jesoa miteny eo amin'ny tapany farany amin'ny andininy 7:10 manao hoe manaraha ahy. Ny teny hoe manaraha ahy io dia entina ilazana ny hoe anaraka ny lalan'ny fahafatesana izay nizoran'ny tompo, anaraka ny fomba ny fahafatesana izay nahazon'ny tompo, anaraka iray lalam-pijaliana izay nahazon'ny tompo fa izany no ankalazan'Andriamanitra azy. Izany no nahazahoan'ny tompo fisandratana io fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana io. Ireo mpandinika maro ry havako dia nilaza tahaka an'ry Origène, tahaka an'ry Tertullien, dia nilaza araka ny tantara fa i Petera dia tena nanaraka tokoa ny lalan'ny fijalian'i Jesoa teo amin'ny fahafatesany ary dia nomboana tamin'ny hazo fijaliana ihany koa ny fahafatesan'i Petera. Eny, na dia tsy nanaiky azy izy omboana hitovin'ny tompo dia navadika, natsongoloka ka ny tongony no ambony. Fa izany fahafatesana, fiaretana izany no ankalazana an'Andriamanitra. Isika mino, isika kristianina tsiraray avy ihany koa dia atson'ny tompo hiaritra sy hiaraka aminy amin'ny lalan'ny hazo fijaliana. Izany no efa notenenin Jesoa manao hoe fa na iza te hanaraka ahy dia aoka izy andany tenany hitondra ny hazo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Dia aoka ary atoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omenanao ny satro-boninahitra fiainana. Aoka ho fahafatesana misy dikany no hahafatesanao fa tsy sanatria matimaty foana ka tsy misy dikany, tsy mitondra na inona, tsy mankalaza n'Andriamanitra koa aza eo amin'ny fiainana. Ry havana, hevero raha ho faty ihany, hevero ny hahafatesanao, ndrao ho matimaty foana ka noho ny amin'ny daniny kibo, noho ny amin'ny filan'ny nofo ka hiaran'ny fahaverezana koa aza ambonin'izany. Fa raha ho faty, raha hiaritra, raha hijaly, raha hoza toetra dia tsara sy mety ny mizotra ho ao amin'ny lalan'ny tompo izay sady ankasitrahana no ankalazana an'Andriamanitra. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy zanakao izay marika alainay tahaka koa ankehitriny.
Misaotra anao fa ao aminy no misy ny fisandratana sy ny voninahitra, tao aminy no nankalazana an'Andriamanitra. Ndreto izay Tompo, mahatsiaro ireo martyra izay nanolotra ny ainy ho famonjena, nandatsaka ny rany mba hitondra anjara biriky ho fampandrosoana ny fiangonana. Ary mbola mivavaka aminao ho an'ireo fiangonana, ho an'ireo kristianina, hiara-pahoriana, hiara-pisedrana, hiara-ny fizahan-toetra maro samihafa noho ny amin'ny fanarahana anao Jesosy. Eny misy miatra manaina mihitsy aza. Hijery azy ireny ianao, iombona aminy amin'ny zavatra rehetra. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany mivavaka izany. Misaotra raha io. Amen.